fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Fifalena indray no ifanatriantsika tava amin'izao alahady voalohany amin'ny carême izao miova ny loko liturjika, volomparasy, fiembenana, fiangonana, fifonana, fiandrasana ny Paska izay andro fandresena firavoravona fandinihan-tena zany izao carême izao, izay ny loha-hevitra amin'izany dia hoe manao zava-dehibe ny fahaizana na ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Zay ny loha-hevitra ho mpanjina ary isaorana an'Andriamanitra satria manan-karena fahasoavana ny fiangonantsika misy pasteur anankitelo mihitsy azy. Ny faharoa dia pasteur Ioby Randrianarson izay hitondra ny tenin'Andriamanitra amelabelatra amintsika izany loha-hevitra izany. Zava-dehibe tokoa ny fahaizana na fahalalana ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo amin'ny pasteur izay manatria dia misy pasteur avy any Madagasikara mandalo manao fialan-tsasatra dia amintsika izy avy amin'ny fiangonana Emereux Tsirabe, dia tsika tsy sanatria raha nitropaka tonga namana vo mavomava fa dia metsika fitenenana foizy alana tsia satria ny programa efa voafaritra meloa nefa fifaliana mba ahafahany miaraba atsika sy mampahery atsika mitsodrano atsika aty ampitan-dranomasina aty. Miaraba an'ireo izay manaraka n'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny hainao manjery isan-karazany ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo. L'intérêt de connaître la parole de Dieu, tel est le thème qui va être prêché et on va vivre pendant la semaine qui s'ouvre. Et bienvenue à toutes et à tous, surtout à ceux qui nous suivent par le biais de réseaux sociaux. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Iaraka iompoko amam-panaritsika amaky ny salamo voalahatra anio. Tompo ampio ilobava mba hanambarako ny fiderananao. Tsy nisorona amam-panatitra no sitrakao, raha izany dia nomeko ihany ianao. Na nisorona dorana manontolo aza dia tsy hahafaly anao akory. Ny sorona ataoko aminao Andriamanitra dia ny fanahiko tsy miavonavona. Ny foko tsy miavonavona sy mangorakoraka dia tsy mba ataonao tsinotsinona Andriamanitra. Amen. You
ivavaka isika isaoranay tokoa ianao ry Andriamanitray fa na dia miambakavaka ary zay na dia tsy feno aza ny hiranay atreom-boka ny fitiavanao anay nefa rano maromarona fony mbola tsy azo zao rehetra izao dia efa niteniko taminay tsiraray avy ny fonao ary tsy mandrakantitra fotsiny ihany mandra-pahafotsy volonay ny fitiavanao fa fiainana mandrakizay aminao ampidirinao amin'ilay ministère ny trinité zay mizara ny fiadanana mandrakizay fiainana mandrakizay aminao ary izany no anoloranay ny saotra tompo satria tsy takatry ny sainay izany ary amin'izao ora sy fotoana izao dia mbola vorinao eto amin'ity toerana ity indray izay ampafantarinao fa ny fahalalana sy ny fahaizana ny teninao no mitondra anay amin'izany fahasambarana fiadanana izany misaotra izay satria manana tombony manokana raha mihoatra ny maro ary ampio izay tompo ahizara izany tombony ananana izany tsy azona fotsiny angorona arena ninninona endrika izany arena izany fa izara izany maimaim-pona satria izany no endrika ao Andriamanitra manome maimaim-pona raisovoninahitry ny anaranao ary izao fotoana izao ary miombona koa izay amin'ireo kristianina manaraka izao fotoana izao amin'ny alalan'ny aino aman-jery izahay mianakavy dia samy anambaranao ny sitraponao satria tsy tianao very izahay izahay mianakavy dia ho avelanao mieloka intsony tsarovanao intsony ho saromanao ny fahadisoanay ary tsy isanao intsony mielokay satria tianao zany izahay dia ho fahananao ny teninao ampiombono anatin'izany fiombonana masina izany ary izay tompo ary tsy anana toerana eto ilay ratsy fa ny fanainao masina no anjaka sy hitarika anaiky ninninona ataonay amin'izao fotoam-pivavahana izao dia ianao no ivona ianao no membonahitra ianao no ankalazainy satria ianao rery no mendrika izany. Oui Seigneur, avant que nous te cherchions, tu nous as cherchés en Jésus-Christ. Avant que nous te connaissions, tu nous as connus de manière personnelle. Avant même la fondation du monde, tu as dit dans ta parole. Avant que nous venions ici, dans ce lieu, dans ce temple, dans cette église, tu nous as convoqués. Seigneur, nous te rendons grâce de pouvoir célébrer ce culte avec 2 pasteurs, 3 pasteurs, alors que tant d'autres églises en souffrent cruellement. En venant vers toi, nous espérons pouvoir trouver la paix intérieure qui nous permet de discerner le sens de notre vie et l'appel que tu nous adresses, c'est-à-dire recevoir de toi la paix et partager cette paix à d'autres. Nous espérons que tu nous donnes des forces nouvelles pour affronter les quotidiens de notre vie en ce monde difficile, pour en surmonter les problèmes, les soucis, et pour être aussi assez créatif, inventif comme toi, pour ne pas tomber dans la routine de la vie, dans les habitudes. Seigneur, remplis-nous d'amour et de reconnaissance. Fortifie notre foi et notre espérance. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Pédaxique. Dia hoenontsika ny hevitr'Andriamanitra, ny fikasan'Andriamanitra. Nous allons écouter quel est le conseil de Dieu. Ary zany dia horaisitsika amin'ilay tantara izay noforoany Jesosy mba ahafahany mampita hevitra tonga fiainana eo amintsika araka ny Luka 7:10. Nisy roalahy na rovavy na mpianadahy na mpianaka miakatra tao amin'ny tempolo mba hivavaka tahaka antsika izao zany.
fariseo ny anankiray mpivavaka mpamoretra ny ray tsy mpivavaka tsy mpino tsy mahalala an'Andriamanitra. Ilay fariseo ilay mpivavaka toa atsika izao nitsangana ka nivavaka nitokana tsy te hifangaroaro amin'ny hafa dia niteny tao am-pony hoe Andriamanitra misaotra anao aho fa tsy mba tahaka ny olona hafa izay mpanao ankely tsy maro mpijangajanga na tahaka io mpamoretra io mifady anina isan'andro indroa isan-kerinandro mandony ampafolo ny arena ny adidy ny souscription ny rakitra fa ilay mpamoretra kosa ilay tsy mpivavaka mijanona teny lavitra eny sady tsy nety ny andrandra ny lanitra akory fa nitehatratra ka niteny hoe Andriamanitra mamondrafo foaniko banota. Manoloana izany tantara izany dia ndeha andiny tena eo anatrehan'ny tompo isika izy miralana, izy mianadana, izy miravavina, izy mianaka isika. Ilay mpivavaka mieritreritra fa siskianina, tomika, tanteraka. Raha ohatra azy avokoa ny olona rehetra dia tsy ohatr'izao ty tany ety. Sa ilay mpanota tsy mpivavaka izay tsy fivavahany sy ny otany ny zava-dehibe sy indraindrana fa le fanekeny diso eo anatrehan'Andriamanitra. Ary tsy manaiky diso ihany izy fa miandrandra famondram-po le fon'Andriamanitra mihitsy ny tiano afindran'Andriamanitra eo aminy. Ndeha andiny teny itsika eo anatrehan'ny Tompo. Tompo manoloana ny teninao dia tsy manan-kalahatra izay, ary tsy misy azonay atao afa-tsy ny miaiky fa tsy tanteraka eo anatrehanao ilay hanitokana tanteraka. Fantatray tokoa fa tsy avy antsy ny marina ianao fa ny mpanota toanay, mpanota nyty olona ao amin'ny tantara ity, tsy niota no mampirehare, tsy niota ny tianao asandratra, fa ilay mpanota mitodika aminao ary vonona hiala ary tsy amerina izany intsoa. Indraindray fantatray tompo fa tsy tanteraka izay, fa milomano mijanona ao anatin'izany. Tsy vitanay koa ny miala amin'izany raha tsy eo ny fanahinao masina, raha tsy eo ny herin'ny teninao izay manova ny fiainanay. Ndreto izay tompo miondrika eo anatrehanao mangataka famondram-po. Ianao nefa nampanantenana izany fo vaovao no omeko anareo, izany le fonao no afindranao aminay. Mba hiara hitempo tena iray ny fonay sy ny fonao tompo, hiara hisafidy ny sainay sy ny sainao araka le hira izay maminay indrindra. Mamelany elokay ilay Jesosy mora fo indrindra no anandratana izao vavaka izao. Amen.
lazaiko aminareo marina hoy jesosy izany lehilahy izany zany vehivavy zany rehefa nody tao an-tranony dia efa noamarinina fa tsy mba toy izany ilay ray fa izay rehetra manandra tena hoy ny tompo no ahetry ary izay rehetra manetry tena no asandatra fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka ny tsy fahamarinana rehetra. Je vous l'assure, le collecteur d'impôts est déclaré juste par Dieu, car celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera tous nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Vovelany elikareo no ny anarany masina. Alléluia, midy rano tompo, faly dia faly, tsy mitovy amin'ny teo aloha tsy ny tokony état d'esprit atsika fa faly satria voavela eloka. Fiadanana ety ambony tany ny olona kasitrany dia ao karitsika izara fiadanana ho amin'ny akavisiny akavanantsika hatreto aloha dia amin'le langage de signe ho amin'ny temin'ireo mona sy marenina fa rehefa nerintsika mifandraitanana toetra zao le izy a zay ho aminao any rehefa mba mahita mona sy marenina reo any Atsirabe
rano naran'le mangarifotra zay aminao anento azony tsara na tsy n'andriamanitra izara fiadanantsika satria nahazo fiadanany dia ho azy rery ny voninahitra petraka avytsika zao dia nysekoulelady indray mizara zany fiadanana atsika zany tourner les yeux vers les seigneurs et rayonner des joies.
Sautre, bravo les enfants. Première bonne nouvelle cette journée, c'est que Dieu nous a pardonné, parce qu'il n'y a pas de joie sans pardon. Et deuxième nouvelle, il va nous nourrir par sa parole. Mahafaly faharoa dia amana antsika indray izy amin'ny teny satria tsy nofy ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay avoaka ny vavan'Andriamanitra izay mihitsy no lohahevitra hoe manao zava-dehibe ny fahaizana izany tenin'Andriamanitra izany. Mandeha antsika ary iombom-bavaka sady anao hira dia mandroso etỳ amin'laona ireo mpandray anjara satria raisitsika tena ho zava-tsoa tokoa izany teny izany. Mba zafady nge mba mitsangana nge zafady dia mba mipetraka zafady orana zareo zaza moa ekenareo ohatr' izany mitsangana dia mipetraka dia mba eritrerety imaginer une seconde, c'est Dieu qui dit vos péchés sont pardonnés et c'est vraiment, il est vraiment ainsi. Zaza miteny mitsangana dia mitsangana hoe mipetraka rehefa Andriamanitra miteny hoe voavelana eloka dia tena voavelana dia manomboka izao aza mieritreritra tsy le nataoko tamin'ny une seconde tena hoe clean vaovao tena hoe vaovao tsika eo dia tsy hoe vaovao dia lasa miverina indray fa aza manao taitsony mampamirana le zany hoe Andriamanitra mitsika amiko hoe wow mahafinaritra mahafatifaty zanjanako izany dia izay mahatonga antsika faly amin'ny fiainantsika fa raha mbola eritreretintsika foana hoe misy antsy eo ambony hoe épée de Damoclès izao le nataoko tamin'izao no nataon'ny razanay izao no nataon'ny fianakavianay dia tsy hanana fifaliana izany tsika novinanaovina fa zao Andriamanitra tena mitsika mitsika dia izay no ahafahantsika hoe rayonner de joie. Il n'y aura jamais de joie possible sans pardon. Pardon, reçu de Dieu et pardon mutuellement. C'est ça le message de la croix. On est pardonné et on se pardonne. Zava-tsoa tokoa ary ny teninao dia miroso etỳ amin'laona reo zafady amin'ilay mpitendry zava-maneno fa nitabahako. Prions. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes pour lire ta parole. Nous te demandons de nous donner un cœur disposé pour comprendre le message que tu veux nous faire passer. Donne la sagesse à tes serviteurs et que ton Saint-Esprit descende sur nous. Amen. Je vous invite à la lecture. Je vous invite à la lecture dans Genèse chapitre 2, du verset 7 à 9. Genèse chapitre 2, du verset 7 à 9. Que je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous continuons la lecture avec Genèse. Nous continuons la lecture avec Genèse, chapitre 3, du verset 1 à 7, au nom de Jésus.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, « Est-ce vrai que Dieu vous a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, « Vous ne devez pas en manger, même pas y toucher de peur d'en mourir. » Le serpent répliqua, « Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu le sait bien. Dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous verrez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. » La femme vit que les fruits de l'arbre étaient agréables à regarder, qu'ils devaient être bons et qu'ils donnaient envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea lui aussi. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'en firent chacun une sorte de pagne. Nous continuons la lecture. Nous continuons la lecture dans Romains chapitre 5 du verset 12 à 19. Romains chapitre 5 du verset 12 à 19, que je lis au nom de Jésus. Pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit, comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venu d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification, après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul et la mort à ceux par la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce à du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'éteint à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Nous terminons la lecture avec Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11, au nom de Jésus. Alors l'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du mal le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. » Jésus lui répond, « Dans les livres saints, on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. Celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Alors l'esprit du mal emmène Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Il le place au sommet du temple et il lui dit, « Si tu es le Fils du Dieu, jette-toi en bas. En effet, dans les livres saints, on lit, Dieu commandera à ses anges de te porter dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. » Jésus lui répond, « Dans les livres saints, on lit aussi, tu ne dois pas provoquer le Seigneur ton Dieu. » L'esprit du mal emmène encore Jésus sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leurs richesses. Et il lui dit, « Mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer, et je vais te donner tout cela. » Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan. En effet, dans les livres saints, on lit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer, et c'est lui seul que tu dois servir. » Alors l'esprit du mal laisse Jésus. Des anges s'approchent de Jésus et lui donnent à manger. Amen.
alohan'ny andrasantsika ny teny a izay ampitondran'ny tompo amin'ny tanompony a dia eo am-pitsanganana no nanaovantsika ny fatiky ny Jesosy. Merci Seigneur encore pour ce moment, ce temps où tu nous accordes encore de t'écouter, écouter ta parole qui est vie pour nous et ta parole dans laquelle nous devrions aussi vivre. Fais que cette parole, Seigneur, soit vraiment ancrée dans nos cœurs, que ton Esprit Saint nous guide, prépare nos cœurs, ouvre notre entendement, Seigneur. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons. C'est en ton nom, Jésus, que nous faisons cette prière. Amen. Alors, 5 minutes pour laisser couler la laide. On a vraiment un thème central pour notre vie, un thème très important. Après la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 4, du verset 1 à 11, que nous avons entendu tout à l'heure, on parle de Satan qui lance 3 défis à Jésus. Jésus-Christ, Fils de Dieu, il vient d'être baptisé. C'est ça le contexte. Il vient d'être baptisé et au moment où on a baptisé Jésus, le ciel s'est ouvert, la voix de Dieu qui dit « Ceci est mon Fils bien-aimé ». Alors, juste après cela, l'Esprit a amené Jésus dans le désert. Pourquoi dans le désert? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? On va le découvrir. On va emmener Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. C'est ça ce que le texte nous dit. Alors, Satan qui veut tenter Jésus-Christ, Jésus-Christ 100% Dieu, 100% homme. Jésus-Christ, il a jeûné 40 jours dans le désert, il a bien mangé. Une occasion, vraiment une très belle occasion pour le diable, pour le tenter. Un Dieu qui s'est revêtu de notre chair humaine, il a faim. Tout à fait normal, c'est tout à fait logique. On a faim quand on ne mange pas pendant plusieurs jours. Donc ici, Satan livre un combat, lance des défis. 3 défis, je vous ai dit. Donc Jésus, tu as faim. Et si tu es vraiment le Fils de Dieu, Satan aussi il a entendu la voix de Dieu qui disait, quand le ciel s'ouvrit, ceci est mon Fils bien-aimé. Donc là, il veut profiter de cette occasion, il veut sauter sur cette occasion, comme il fait d'habitude, même envers nous. Ah, je vais réussir mon coup cette fois-ci, il a faim. Alors là, je vais le tenter, je vais réussir mon coup.
Il a dit à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne à ces pains de changer, à ces pierres de changer en pain. Donc, Satan qui veut donner de l'ordre au Fils de Dieu. Jésus, en tant que Dieu, il est pleinement Dieu, il a le pouvoir de changer les pierres en pain. Il peut le faire, il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu, le Père qui l'a envoyé, qui lui a donné cet ordre-là. Voyez? Donc, nous aussi, on doit y réfléchir. On doit réfléchir là-dessus. Quand on fait quelque chose, est-ce qu'on accomplit vraiment la volonté de notre Dieu? Est-ce qu'on écoute sa parole? Ou est-ce qu'on en fait tout le temps qu'à notre tête? Ah non, moi je veux faire ce que moi j'ai envie de faire. Oh là là, ça c'est le problème des enfants, n'est-ce pas? Mais pourquoi maman et papa disent quelque chose? Ah mais toujours, oh mais pourquoi? Voilà, c'est toujours ça. Alors que sachez que ça, c'est pour notre bien, nous. Donc ici, Jésus, il a parfaitement obéi à son Dieu, à son Père. Donc, il y a eu cette obéissance, il faudrait vraiment la retenir. Nous aussi, nous sommes appelés à écouter la parole de notre Dieu, parce que c'est à travers la parole de Dieu, c'est un verset biblique dans Deutéronome que Jésus a pris pour contrecarrer Satan ici, pour lutter contre cette tentation que Satan avait lancée contre Jésus. Donc, on voit très bien ici, donc pour la scène numéro 1, on va dire, pour le changement, Satan qui voulait gagner et tout, il n'a pas gagné, c'est Jésus qui a eu la victoire. Donc, première victoire pour notre Jésus. Et après, un deuxième défi, Satan dit, alors si tu es, il l'emmène dans un lieu très haut, il dit, alors si tu es vraiment le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il va ordonner ses anges pour te sauver, pour te protéger. Satan aussi utilise la parole de Dieu, mais si nous avons bien entendu dans la lecture de Genèse tout à l'heure, quand il avait séduit Ève, il avait tenté Ève, il avait aussi utilisé la parole de Dieu, mais qu'est-ce qu'il avait fait? Comment il l'a utilisé? Il l'a tordu, il a complètement déformé la parole. Dieu a clairement dit, vous ne touchez pas à l'arbre au milieu, là, qui se trouve au milieu, l'arbre de la vie, mais vous pouvez en manger tout le reste. Vous vous rendez compte? Ici, Jésus-Christ, il est en plein désert, il n'y a rien à manger. Adam et Ève, on les a mis dans le champ d'Éden où il y avait tout en abondance à manger, beaucoup à manger. Ils ont échoué, ils ont été tentés par le diable et ils ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Dieu, ils n'ont pas écouté Dieu. Donc, ici, Jésus, en plein désert, il n'a pas échoué, il a eu la victoire parce qu'il a écouté son Dieu, il a respecté la volonté de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça nous mène? Qu'est-ce qu'on doit prendre comme leçon là-dessus? Satan, n'oubliez pas qu'il a accès à tout. Toutes les portes lui sont ouvertes si on ne s'attache pas à cette parole de Dieu. Jésus utilise la parole de Dieu pour vaincre Satan. Nous alors, en ce moment, Satan livre toujours des combats, des défis envers nous. Qu'est-ce que nous utilisons pour le vaincre? On peut le vaincre comme Jésus, tout comme Jésus. Nous sommes les imitateurs de Jésus. On peut le vaincre. Il est déjà vaincu par Jésus. À nous aussi
d'utiliser la parole de Dieu, de vivre à travers cette parole pour que le diable ne puisse plus régner, ne puisse plus avoir de la place en nous, dans notre cœur. Troisième défi que Satan avait lancé encore ici, il a ramené Jésus dans un lieu où on voit tous les royaumes de ce monde. Hein? Et le prétentieux ici, Satan, il se dit, ah, tout ça, ça m'appartient. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça. Vous avez vu le ruse, le mensonge absolu. Rien ne lui appartient, tout a été créé par Dieu, tout appartient à Dieu, et Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui va accomplir sa volonté jusqu'à la croix, le salut jusqu'à la croix, c'est lui qui va en hériter. Donc, Satan ici, il se permet, il se dit, ah, peut-être il serait tenté, il va convoiter tous ces royaumes, vu que c'est un humain aussi, alors je vais lui proposer quand même. Mais, face à ce troisième défi, Jésus, c'était quoi la réaction de Jésus? Il a chassé le diable en utilisant la parole. Qu'est-ce qu'il avait répondu? Il avait dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. » Amen. Zany indray ny anjarantsika, teny anjarantsika andraisantsika famakafakana fohy amin'ity alahady havana, ny mahazava-dehibe amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Zava-dehibe loatra io tenin'Andriamanitra io, izay matetika isika manoloana an'ireo fakapanahy maro izay mihatra amintsika, manoloana an'ireo sakatsakana maro izay atrehitsika, ireo olana maro, dia mila ho kivy isika, kivy, ketraka. Amin'ny maha-olombelona itsika zany, réaction normale zany. Nefa, hitatsika tsara eto fa ny fahavalontsika dia tsy mipetrapetraka izy. Na dia Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra aza, dia lazaintsika mihitsy ny terme hoe sahiny ny affronter an'izany Jesosy Kristy zany. Zanak'Andriamanitra, malala an'Andriamanitra, lahy tokan'Andriamanitra, manana ny hery sy ny fahefana rehetra ity Jesosy ity, nefa dia sahiny ity devoly ity no nilahatra tamin'izany zanak'Andriamanitra izany. Maika ve moa isika izao olombelona zato isan-jato. Etontsika andinihan-tena izany ry havana, ary mampisaintsaina fatratra. Nefa dia izao, inona ny zavatra lazainy tao amin'ny Romaina 5 teo dia hoe, ataoko amin'ny teny frantsay, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé hoy izy. Mpanota isika izao, sanandro, na fotoana inontsika na fotoana ino, tsy misy afaka milaza tahaka an'ilay fariseo teo amin'ny teny fandraisantsika ny famelan-keloka teo. Les fariseux, il était sûr à 100% il était clean. Mais la matière de publicité dans Madagascar, le clean, le nouveau parfum. Ça ne dit pas que vous va vous faire la hel quand il y a vous n'andremantra tanterak dia et toi ni fahavalo zany lay satana eto sady mahay tenin'Andriamanitra izy, mampiasa tenin'Andriamanitra izy hamandrihany an'ity Jesosy ity, dia izany tenin'Andriamanitra izany ihany koa no détourné tahaka ny tany amin'ny atsika tsara zany tany amin'ny vakitenin'ny Genesis 2 sy 3 teo. Tsy miteny Andriamanitra aza mihinana an'io hazo voansahy io nareo ho faty tokoa ianareo, ho faty tokoa. Inona no lazainy ary nambarany evy zany
tafita tamin'ny Eva ihany ny hafatra hoe tsy mahazo mihinana ny ho hazo voansahy io izahay, fa raha tsy zany izahay dia ho faty tokoa. Dia inona zavatra ataony devoly eto? Ilay menarana tsy ho faty zany ianareo fa hahafantatra ny tsara sy ny ratsy ary hitovy tahaka an'Andriamanitra. Zany no fitaka lainga nafafin'ny Satana hamitahana ny Adama sy Eva, roboka tao anatin'ny fahotana ny Adama sy Eva. Inona ny zavatra nitranga? Tafiditra teto amin'ity tany ity tokoa ary ny fahotana, tafiditra ny fahafatesana ary ny faharatsiana maro isan-karazany dia tafiditra teto amin'izao tany izao. Resy ny Adama, resy tanteraka izy, resy ny Satana izy, resy ny menarana izy. Nefa inona ny zava-nitranga? Rehefa noroahin'Andriamanitra hivoaka tsy ao amin'ny sahidina intsony Adama sy Eva, dia ny teny nanambaran'Andriamanitra tamin'ny Eva hoe ny taranaka nanozona ny menarana izy, ary nilaza izy hoe ny taranaky ny vehivavy izy no hanorotoro ny lohanao. Inona moa zany? Efa ilay tandindona ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy zany, ary zany indrindra ity texte zay manoloana antsika an'io ity toriteny an'io ity, ilay Jesosy tonga hanorotoro ny lohan'izany menarana izany, ary tanteraka izany teo amin'ny hazo fijaliana. Ireto fakapanahy telo mifanesy ireto, inona ny zavatra misy? Raha jerentsika zany ilay mikasika ny ara-tsakafo zany eto hoe ataovy tonga mofo ireto vato ireto. Araka ny lazaina teo, toe-batana ny nona, inona ny filazantsika malagasy azy? Rehefa nona ny kibo, ny fanahy mivezivezy, zany hoe le concentration zany tsy ao tsony. Ary zany tanareo tsara jereo fomba fiasan'ny devoly, le point faible iny mihitsy no endrasany ny miandry. Aiza ny hitako kendro-tohana amelezako an'ity olona ray ity, lay tournon, tanareo iny lay toetra atsika lay tsy afaka mitoetra tokony hiala ao anatintsika iny foana no averimberiny eo. Araka ny tenin'ny pasteur teo hoe efa voavela tokoa ny henontsika, tokony ho faly isika. Il faut se réjouir parce que notre péché nous est pardonné. Dia inona nefa ny zavatra ataon'ity devoly ity? Amin'ny mahapaka fanahy azy, amin'ny mahampamitaka azy, amin'ny mahampandainga azy, amin'ny mahapanakorotana azy, dia iny averimberiny ao an-tsaintsika foana. Ianao koa ve dia ho voavela ve ny helokao tamin'ilay zavatra ray nataonao tary iny? Ianao ara tsy nifamela heloka tsy namela heloka ny namanao akory, ka hoana ianao no voavela ny helokao? Tanareo averimberiny any amin'izany tsika dia hadino tanteraka ilay fahasoavana zay miboiboika, fahasoavana lehibe zay omen'ny Tompo atsika. Tsy afaka miaina ao anatin'ilay fiadanana isika, fa mbola miaina ao anatin'ny teritery voageja. Zany ny tanjona tadiavin'ity Satana ity eto. Jesosy ankohoka eo anatrehany, inona ny zavatra tadiavina ambadika an'izay? Mody hoe omeko anao zao tontolo zao. Le zao tontolo zao ny tsy dia miintéressé azy loatra, fa ilay fanahin'ny olona maro ho very ho voagejany. Zany ny tanjon'ity Satana ity. Izy efa very ny hitarika olona maro anisa ho any amin'izany fahaverezana zany. Zany no asany. Ary aza hadino tsaroa fa izy dia miasa en permanence, tsy maka congé io Satana io, tsy misy jour de RTT zany ny azy, tsy misy vacances zany ny azy, tsisy an'izany izy. 24 heures sur 24 miasa izy, miasa en permanence, seconde à la seconde près izy miasa, mitady occasion, moindre occasion miditra izy. Ary inona ny zavatra hitantsika amin'ny lay fakapanahy faharoa mikasika an'ilay hoe Jesosy nentiny tany amin'ny toerana avo, any amin'ny toerana masina ho izy, izay toerana masina. Dia ohatrany hoe tsika amin'izao zany hoe fiangonana zao, azadilo efa vorivory ny zanak'Andriamanitra, dia mba vory koa ny devoly koa mba tonga izy makany anjara. Izy tsy any amin'ny olona efa very ihany izy ny handaniny fotoana, ny efa very iny, efa azy iny, efa ao ambanin'ny vahohony iny, efa voagejany iny,
tanareo ohatra ny hoe raha maka ohatra tsika zao hoe saka manenjika voalavo ny aty andafo moa zany miadatsiny tsy dia misambotra voalavo mihitsy ny saka ny tena marina mahagaga fa namany indray ary le voalavo indraindray fa ny Madagasikara tsika tena mahita an'izany raha ohatra hoe misy saka eo hitantsika dia misy voalavo miditra avy any mitsorika dia iny mitsorika iny a tonga dia arapany iny rangotony aingany iny vonoiny iny aloha dia apetrany eo raha ohatra zany misy voalavo maro dia rehefa efa tsy mihentsika intsony iny voalavo iny dia apetrany eo aloha iny a na mihinana izy dia voky dia misy fanoroa indray avy any mitsoritika avy any samboriny dia vonoiny dia eo indray iny izay mitsoritika izay mihetsikehtsika eo foana ny azo ny mahafinaritra azy ho rangotony ho arapany tsy izay ve dia ohatr'izay mihitsy ny fomba fiasan'ity devoly ity izay miorona ao amin'io finoana io izay olona milaza azy tena hoe za dia mifikitra amin'ny Jesosy za dia Jesosy rery hiaino ny fiainako iny olona indrindra isika izao zany isika izao indrindra ny tena endrasany amin'ny torinao mihitsy tsika dia tahaka izany ny eritreritra zany ity Satana ity hoe efa tahaka navoazany any Adama tany amin'ny saha edena efa voako ny olombelona zany hoe tsisy dikany amiko zany voako zany Adama rehefa teneniko fotsiny hoe tsy ho faty zany nareo dia iny dia roboka atao anatin'ny fahotana dia manao lalakitako soa zany le Satana eto ty Jesosy ty koa aloha tsy maintsy mbola ho tratrako ty hoentiny any amin'ny tanàna masina dia any izy zany mba milaza izy dia ndany ianao izy menjera any ambany any ianao menjera any mbola tenin'Andriamanitra minentin'i Jesosy namaly izany resy fanoroany indray zany eton'ny Satana resy deuxième victoire raha ohatra zany ataontsika hoe match angamba le izy na tsaiko dia ataontsika score de 0 zany zao eto izy dia mbola tsy nijanona tamin'izay indray ty Satana ty mbola nentiny indray any amin'ny toerana farany avo dia avo mahita ny fanjakany zao tontolo zao tanareo nieritreritra izy zany hoe ty Jesosy ty dia manana faiblesse convoité tsy haiko moa miteny azy amin'ny teny gasy c'est la convoitise convoité fahefana miconvoité ny royaume rehetra zao tiany ho azy ty royaume tsy zany nefa no antondian'i Jesosy teto an-tany zany ny zavatra tsy fantatry ty Satana ty zany fa ny hanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra en parfaite obéissance à la parole zany no antondian'ity Jesosy ty ary hanome modely ho antsika koa izy mba hanao tahaka azy isika hanaradia azy hihaino ny tenin'Andriamanitra hankatoy izany tenin'Andriamanitra zany ary hiainao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany hampiasa izany tenin'Andriamanitra zany ho fitaovana mahery vaika handresentsika ny fakapanahy maro isan-karazany izay mety mahazo atsika mitranga eo amin'ny fiainantsika zany ny havana no zavatra dinidinitsika eto handraisantsika fampaherezana io Jesosy lay Adama faharoa izy zay no lazaina azy eto amin'ny lazain'ny mpanao ao amin'ny epistily lay Adama faharoa ho izy lay zanak'Andriamanitra izy zany no handeha hanavao hanarina misy zavatra potika atao ny firaisana amin'Andriamanitra potika noho ny fahotany Adama sy Eva zay mbola nolovain'ny taranaka fara-mandimby taty aoriana dia nisy fahapotehana lalina tao ary teo amin'izay fahapotehana teo amin'io fahapotehana indrindra no ahatongavan'i Jesosy hanarina izany fahapotehana izany ary ilay fifandraisana izay tapaka tamin'Andriamanitra sy ny olombelona fifandraisana ilay relation verticale izay rava noho ny fahotana rava noho ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra dia izany no nareniny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana mba hamerina antsika indray hihavana amin'ilay Andriamanitra raintsika ilay mpanao antsika hiankohoka eo amin'izany Andriamanitra izany isika fa tsy handeha hiankohoka any amin'ny fahavalo
zany aneno ataon'ity devoly ity promesse que des promesses fa rehefa tena jerena inona moa zany rehefa tena misy zavatra tanteraka ve promesse d'ivrogne ozy ny fitenenana zany no zava-misy be dia betsaka no milaza raha mandeha aty amin'ny fiangonanay aty ianao hatrany amin'ny nivon'ny fiangonana ane zay le hoe moentiny devoly tany amin'ny tanàna masina izy asehony devoly tsara mihitsy hoe mbola ananako fahefana ane na ny fiangonana azy na ny tanàna masina na ny toerana masina ananako fahefana zany anefa dia efa ravan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany ary zany no hitokintsika ary tena hoe tsy mihaino feo hafa tsy ny feon'ilay raintsika Andriamanitra raintsika tiatsika mpamonjy atsika mpamonjy izy ary mpizara fiadanana izy fa tsy loza no aterany amintsika tsy haka Andriamanitra tsy haka fanahy atsika izany tsy zany no asany tsy zany no antom-pisiny fa ny hanome atsika fiadanana ny hiainantsika ao anatin'izany fiadanana izany no tadiaviny ary mba hananantsika n'ilay fitiavana ao anatintsika mba hizarantsika izany fitiavana izany koa amin'ny manodidina antsika ao anivon'ny tokantranontsika fifandraisana amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny zany manao ahoana ny fifandraisantsika amin'ny zanakitsika manao ahoana ny fifandraisantsika amin'ny mahampiray-tampo na dia ny piray-tampo fotsiny aza amin'ny maharanofo mihavana vesa mbola misy ny adiady eto dia mananatra atsika ny tenin'Andriamanitra ry havako mananatra tsy ireo ilay nataon'ilay mpamory hetra tsy mendrika na tsapa tena tokoa izy fa tena tsy mendrika ny fona ny bebaka zany ny attitude ilain'Andriamanitra amintsika zany miankohoka eo anatrehany miaiky fa diso aho tamin'ity zavatra ity hifonana ary zany mba hananantsika relation saine tena hoe fifandraisana maharitra fifandraisana tsy misy faharopaharantsiana tsy misy fiatsaram-belatsihy fa tena fifankatiavana fitiavana ary ao anatin'ny miaina mianoka ao anatin'izany fahasoavana izay omen'Andriamanitra atsika izany fahasoavana maro be tsy tamboisaitsika mbola hatraiza ny zavatra omen'Andriamanitra atsika lanitra aza tompoko omeny atsika ny lanitra foiny holovaintsika vao mainka ave fa ny fiahiana antsika eto amin'ity zao fiainana ity zao fiainana mandalo ty fiainana ity mila manomana sahady ny fiainana mandrakizay ntsika isika ry havana tsy mihaino ny feon'ny satana ny fahavalo dia roahina didina sy roahina amin'ny anaran'i Jesosy ary tsika dia misaotra an'Andriamanitra manokana satria ny fiangonantsika dia manana an'izany fitaovana mahery vaika izany koa ny sampana fifoazana zany no asany zany manao ny asa sy fampaherezana ary mena n'izany fahefana izany ny mpiandry handroaka sy handrodana ny asany maizina rehetra misaotra ny tompo isika satria tena omeny ny fiangonantsika ity zany dia tena manakarepahasoavana misy ny zavatra rehetra izay ilaintsika hoentintsika miady manohitra n'izany devoly zany ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe manosira ny devoly dia andositra anao izy manatona an'Andriamanitra dia anatona anao izy koa mahereza ry havako tsirairay ary matokia an'Andriamanitra ary tena aokontsika mba tena hankatohan'io Andriamanitra raintsika io ary tena hiainao anatin'izany vie d'obéissance obéissance à la parole manana confiance tanteraka amin'ity Andriamanitra raintsika ity ve isika inona ny lazainy any amin'ny mpanao salamo 5:20 fa izay matoky an'i Jehova hoy izy dia tahaka ny tendrombohitra ziony izay tsy mihetsika fa mitoetra mandrakizay toria amen.
dia ntsika hiaraka hitsangana nambarany finonintsika iraisantsika ny kristiana maneran-tany. mino an'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tombontsika tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho, izy no nanambara ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ny fanahy iray ihany nanaova batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay eto mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombohy ny finoanay. Amen. Perakisika ary tonga amin'ny fotoana izay anambarana indray ny asan'Andriamanitra izay nampanaoviny ny fiangonana. Faly miarabantsika ry havana amin'izao alady 24 volana febroary izao. Miaraba ihany koa ireo izay manaraka ny fitaovam-pivavahana amin'ny alalan'ny tambazotra Facebook, YouTube ary Zoom. Ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Misaotra ny Pasteur Janor-Andrenandrasana isika nitarika atsika tamin'ny fitaovam-pivavahana ary misaotra koa any Pasteur Bioby Radomafaly nitondra ny afatr'Andriamanitra ho atsika. Misaotra koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fanatotosana izao fotoana izao. Raha misy amintsika no samba ny voatonga eto amin'ny tafo Aix-Marseille dia angaviana mba hitsangana mahoara-bain'ny fiangonana. Dia faly mandray anareo tompoko ny tafo FPMA Aix-Marseille tonga soa eto anivonay fiangonana. Raha mandalina mitoetra dia ny tompo omba sy tany dianareo dia tsarovy fa misy toeranareo foana eto. Ary raha ohatra ka mandalina moa zany Pasteur Samuel Ladjaso dia mampitondra ny fiarabana amin'ny fiangonana any Tsirabe koa ny FPMA eto a Marseille dia ho tahiny tompotompoko. Saotra tompoko afaka mipetraka. Toy izao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka. Ny fiangonana dia manomboka amin'ny 10 sasany isaky ny alahady ary misy hatrany ny fampitana ny fanompoam-pivavahana amin'ny alalan'ny Zoom, YouTube ary koa Facebook. Ny alarobia misy ny SAP KNPL ny ariva amin'ny 8 ora ka hatramin'ny 7 ora ariva. Ny étude biblique pazapa Bibla dia isaky ny azoma-hariva manomboka amin'ny 8 ora alina ka hatramin'ny 7 ora sasany amin'ny alalan'ny Zoom. Ny asa fanatsarana ny fiangonana kosa dia isaky ny asabotsy manomboka amin'ny 8 ora sasany ka hatramin'ny 4 ora. Misy zany ny fanaitanana atsika zavatoko amin'izany ary manasa atsika izay afaka manome tanana, tsy hoe manome tanana ara-materiel ihany fa afaka koa manome tanana manana talenta ianao zany eto amin'ny fiangonana dia afaka manatevin-daharana amin'ireo
izay efa ao amin'ny ekipa travaux. Misy koa ny ekipa fahatelo afaka manome ny sakafon'ireo mpanao trano reo reo piasantsika, tsy piasantsika moa zay fa piasan'ny tompo reo, dia nomeny tompo antsika moa dia manentana antsika zany mba hanohana an'izy ireo. Ny fitombavaka iarahana amin'ny sampana fifazana kosa dia isaky ny asabotsy amin'ny 7 ora sasany maraina ka hatramin'ny 10 ora sasany maraina misy ny asa sy fampaherezana amin'izany. Marihana fa tsy misy amin'ny aty asabotsy 4 mars aty noho ny fisian'ny formation permanente eto amintsika. Ny fotoana manaraka zany dia amin'ny 12 volana mars. Ny sekoly alahady sy ny katekomena kosa dia isaky ny alahady maraina manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora. Ny famerenan-kiran'ny amafy dia isaky ny alahady aloha sy ao aorianan'ny fitaom-pivavahana. Ny groupe B sy C no diakona amin'ny asa mandritry ny volana marsa iny. Ny manadio trano amin'ny sabotsy faefatra zao dia ny STK, ary manadio ny amin'ny asabotsy 12 volana marsa dia ny SZM. Toy izao indray ny daty tsara ho tadidy amin'ny volana mars iny. Amin'ny asabotsy sy alahady 4 sy 5 zany fadiny dia ny samedi des jeunes sy fanompivavahana fanokana ny fa-telopolo taonan'ny STK. Cette année, le STKM célèbre ses 30 ans d'existence, 30 ans de grâce et de bénédiction. De 1993 jusqu'à aujourd'hui, la STKM a renouvelé plusieurs fois son effectif. Le thème étudié tout au long de l'année est « Marque ta génération, va avec la force que tu as », Juge chapitre 6, verset 14. C'est avec une grande joie que nous vous invitons à venir célébrer avec nous le week-end d'ouverture de notre célébration le 4 et le 5 mars. Si tu étais membre de la STKM à un moment de ta vie, tu fais partie de cette grande famille. Nous serions donc ravis de t'avoir parmi nous pour glorifier le Seigneur tous ensemble. Le samedi 4 mars, à partir de 10h30, on te donne rendez-vous pour un spécial Samedi des Jeunes. Le concept: une première rencontre et échange intergénérationnel autour de notre thème. Au programme, Sakafo partagé, louanges, partage et d'autres surprises encore. Le dimanche 5 mars à 10h30, nous nous retrouvons ici pour le culte d'ouverture. En espérant te voir, n'hésite pas à te rapprocher d'un membre du bureau STK pour plus d'informations. Ni alahady 12 volana kosa mars kosa dia ny culte francophone. La Team Events vous présente sa nouvelle série pour l'année 2023, M. Cette série se déroulera donc en 3 épisodes. Donc notez dans vos agendas. Celui on a eu donc le 19 février. Le prochain sera le 2 mars et enfin le 12 mars, excusez-moi. Et enfin le 16 avril. Parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à inviter vos proches, vos amis, vos familles. Je conclurai en vous disant, venez comme vous êtes. À Dieu seul soit la gloire. Ni alahady 7 volana kosa dia ny ataontsika ny hetsika FPMA voalohany izany dia nolorantsika ny valopy anatevenana ny kitapom-bolany ny fiangonana. Anetananatsika sady mba hiomanantsika zany amin'io 7 ny volana marsa io. Ny asabotsy 15 ny volana marsa kosa dia misy ny fivorim-be anaovana ny amendement an'ny statut sy ny règlement intérieur an'ny fiangonana.
La FPMA Aix-Marseille vous convie à l'Assemblée générale du 25 mars 2023 à 17h en l'église Sainte-Émilie de Vialard pour amendement à la proposition du statut et du règlement intérieur. Nous comptons sur votre présence, bien fraternellement en Christ, Chanor Anjananjasana, pasteur, et Kadra Vilzona, présidente. Toizao indray nirakitra azontsika tamin'ny fahasivy ambin'ny folon'ny volana teo tamin'ny lahady teo zany nirakitra 378,70 €, niezaka trano 208,40 €, ny panier connecté 150 €, ny voaloham-bokatra 50 €. Ampativina trano isika fa misy roa nirakitra. Rakitra voalohany zany dia ny kitapo mena, ny fonctionnement ny fiangonana zany amin'io. Ny rakitra faharoa kosa kitapo manga dia ny PAE. Io zany dia ao anatin'ny rano, ny jiro, ny redevance antsika izay aloha sy ny taxe foncière, ny etretra ho an'ireo kosa izay mampiasa ny carte bleue kosa dia afaka ampiasaina ny paiement amin'ny téléphone na carte bleue zany amin'ny panier connecté, ka misy diakona zany ijoro eny aoriana ary ireo izay arotsantsika amin'io panier connecté io dia ho fonctionnement zany ny fiangonana le kitapo mena. Ny ekipa finance dia vonona trany andray ny voaloham-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika etsy aoriana. Ny banque alimentaire kosa dia misokatra trany ho antsika izay mila izany, dia hitantsika aty amin'ny salikate azo ataontsika koa ny manantona ny tompon'andraikitra ary raisina tanandroa ireo izay maniry anohana izany. Izay indray ary ny vaovao sy ny asa miandry eto amin'ny tafontsika, mirary herinandro soa eo ambanin'ny fitantanan'ny tompo ho azy ireny ny voninahitra. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci de nous avoir donné cette église Sainte-Émilie de Vialard. Merci aussi de nous donner tous les moyens jusqu'à l'achèvement des travaux. Donne-nous le courage et l'énergie nécessaires pour que nous puissions nous donner la main les uns les autres. Merci également de nous protéger durant ces travaux et pour toutes ces choses incroyables que tu nous accordes. Nous te prions de nous protéger durant les travaux. Garde-nous dans notre générosité, afin que nous puissions financer l'argent qu'il nous reste à payer pour ce temple. Au nom de Jésus, notre Seigneur, que nous faisons cette prière. Amen. tonga amin'ny fotoanany rakim-pisaorantsika fa soavana koa no manome ho an'Andriamanitra malalaka afaka manao koa tsika na tsy manao araka ny fanentanana teo tompo malala io satria mariky ny fanolorantena izy ireny a ny tenantsika aloha natolotsika zay vao ho an'Andriamanitra zay vao manao le fanolorana mariky ny fanolorantena zany FF 34. If
napetraka isika tonko hamarana ny fotoana isika milohan'ny vavaka fisaorana sy fangatahana ary mitsodrama dia misy le avatsika izay efa lazaina teny am-piandohana pasteur Samuel Jasoa izay mandalo zany dia mena fitenenana izy mba hiarava atsika sy rarosoa mandroso pasteur. Iavana malala amin'ny tompo ampitomboina amintsika tsiraray avy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Faly tokoa izay tompoko mandroso ato amin'ity fiangonana voatay ity. Hatramin'ny idiranay voalohany teto hatramin'izao faran'izao dia izao ny zavatra mavesa-danja ho manan-karem-pahasoavana ianareo eto amin'ity fiangonana ity. Averiko fanondroany fiangonana voatato ity fiangonana ity. Tena voatay ianareo. Ny anankiray raha tsy resaka ny ten'Andriamanitra izay letonleto mpanompon'Andriamanitra ireto. Voalohany aloha fananana pasteur. Asa raha fantatritsika be da be ny fiangonana kristianina ny Madagasikara tsy mba manana pastera ohatra anareo. Isaky ny 3 volana na isaky ny tapataona vao misy pastera mamangy eto amintsika manana pastera anankiroa be zao. Raha mba mety aminao mba hiteny kely vetivety ny eo akaikinao hoe tena voatatsika eto amin'ity fiangonana ity. Aza miavinafina moa teneny izay tena voatatsika eto. Faharoa ny ten'Andriamanitra izay nety ny mpanompon'Andriamanitra teo. Mandre ten'Andriamanitra teo ary avana dia ozy izay tsy androko izay iverenako aty Marsay manaraka fa ato any Ivavaka. Satria nahoana ozy izy ianao nanomboka teo amin'ilay ten'Andriamanitra nambara ny mpanompony teo ny herin'ny fily azo an-tsara. Fily arivo fotoana lasa ty ariana mbola ny fivavahana kristianina matanjaka indrindra amin'ny fivavahana rehetrarehetra. Ary rehefa teo ny marefo ny fily azo an-tsara. Rehefa teo ny kitoto ny fily azo an-tsara. Fa teo Jesosy Kristy no mafiora mandraky ty ny androany fivavahana kristianina mbola voalohany indrindra. Ry avako amaraparana amin'izao fampahirizana antsika tsiraray avy zao. Hoy ny loha hevitra teo hoe zava-dehibe ny fahaizana ny tenin'Andriamanitra ary marina loatra. Tena marina loatra. Andao manomboka ny roany amin'izao fotoana ny fandinihan-tena akatoky ny pasika tsika izao nyty taona 13 ity zao. Andao ataontsika zava-dehibe ny tombo mahafantatra iza mariny ty Jesosy na ty Jesosy izay arahantsika ity ry avy. Zao ny zavatra mitranga. Rehefa fantatritsika marina, rehefa haitsika marina hoe iza marina moa ty Jesosy izay arahantsika ity, dia zao ny zavatra mahafinaritra. Tsy maintsy hitombo mahafinaritra anao ny fiarahanao. Tsy afaka hitovy amin'ny teo aloha tsony. Lasa finaritra antsika ary lasa tsoandritsika fotoana isaky ny alahady izay rahantsika eto, fa finaritra anao ny hiaraka aminy isan'andro amin'ny fiainana. Faharoa, lasa finaritra anao ny tenanao, afinaritra anao ny miaina eto tany. Fahatelo, lasa finaritra anao ny fifandraisanao amin'ny namanao. Ary fahaefatra, lasa finaritra anao hatramin'ny ho avinao sy ny mandrakizay. Iorenana tsara ry avako akaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny rahona lanitra. Raha ny fahitako antsika izao ohatran'ny mbola maro ny olona tokony vonjeny eto Marsay. Sa tsy zany hoe na mitanitany namana va aminareo aho
manodididina any amin'ny 4 arivo mahery any ny malagasy eto andao hitombo malala an' Jesosy dia ndao hitory ny filazantsara fa amin'ny alalantsika mbola misy olona tia mitombo vonjena ry afa-po tanteraka rehefa mba nandalo teto aminareo tafitako izay afatra izay aza mitsalina tsolo aza mipetrapetraka tsolo mbola be da be ny fanamelovonjena reo malagasy namantsika amin'ny eto Marseille voalohany mba amin'ny alalanao isy tavaratra ho vonjen'i Jesosy mba amin'ny alalanao isy maizina ho vonjen'i Jesosy isy sono vonjen'i Jesosy isy mpiarabelona be da be na vaizy izy na vaizy ho vonjen'i Jesosy avy milanao Jesosy fandinihan-teny zao raha misy mavesabesatra dao hifamela tsy zany fa dao hifamela dia ndao miverina mifankatia daholo raha misy namantsika tena nirehatra namantsika tena hoe tena nazoto niara-mivavaka tamintsika tsy hitantsika tsony na olona mavelantsika irery ndao mba ho vangina zareo marina be le ten'Andriamanitra teo tsy tsara noho izy renitsika tsy mendrika noho izy renitsika tsy hoe masina noho izy renitsika fa raha mbola tafajorotsika ndao tsy hoavelantsika mipetrapetraka ny namantsika aza mitsara azy fa sotomy amin'ny fitiavana izy dia ho antsika rehetrarehetra izay manaraka mivantana ny azo fitomba avaka izao sambatra ianareo manana ty fiangonana ty taonray isikany dia ndao ndray anativin-darana ao anatina fiarana mivavaka tsy akijery olona tao hijery an'ny tompo Jesosy ho avy Jesosy farany arehako hoe manao ezaka nareo amin'ity fiangonana ity azafady fa lavalava sofina nandriana zany fa nararoatra zany nareo tena tombo ngeza be ho anareo no manana fiangonana be da be aminay any Madagasikara tsy manana na dia trano ivavahana akory azy tena tsy manana nareo ngia aty andafy ary fiangonana azafady malagasy no manana fiangonana ohatran'izao tia aty ampitan-dranomasina aty fa soavana zany ty misy teny kely farany tsaronareo moa le kapiteny nanana mpanompo marary izy marary fofaty ary hoe ny ten'Andriamanitra hoe malala indrindra tena ndreny amin'i Jesosy izy hoe Jesosy mpanasitrana dia naniraka mpanompo nakany amin'i Jesosy mba vonjeo ny mpanompo le kapiteny mba mitaraina le kapiteny mba vonjeo ty mba sitrano dia lasa reto mpanompo reto nakany amin'i Jesosy dia rehefa tonga tany amin'i Jesosy reto hiraka dia izao ny teneny Jesosy marary mafy ny mpanompo le kapiteny mba ndao rehefa mendrika ny ositranonao izy mendrika ny asianao soa dia izao ny teneny satria nahoana olona tsara lazo eo amin'ny firenena misy anay io ary tia ny tena ngeza be ary io mpanangana ny sinagoga eto ny firenena izay misy anay rehan' Jesosy ahoana tsara mpanangana fanjakan'Andriamanitra mpanangana ny asan'Andriamanitra tsy mitsitsitsitsy tsy mitaraina tanamebaka tsy mijerina izanizy fa raha voafanjaka an'Andriamanitra dia misokatra ny fony mahafoy ny tanana ary mahafoy petsaka izy hoy Jesosy zao dia zao ihany dia ho any amin'ny olona fantatra reo tsy nila niditra tao an-tranony akory Jesosy sitrana le mpanompo le kapiteny ry avaka malala ho tompo manasitrana fiaina misy fanjakan'Andriamanitra orina eto manaova zay azo ny tananao atao ary ataovy lara-pamehana indrindra fa ho hitanao ho ataon'i Jesosy lara-pamehana raha sendra misy ratraratrapoany anaty any Jesosy anasitrana anao ary Jesosy hiasure mitoy amin'ny fiainanao ray matory raha mba sitrakareo mba hivavaka ao anareo matoryko hivavakatsika raiko tsara indrindro afatra foy nambara mpitiavana tsy tsara noho izy reto aho tsy mahay noho izy reto aho
tsy hoe mendrika noho izy reto ka hianan-kendry apita afatra amin'reto olo mpasoavana be tabe reto fa mpanompo hoe dia manatanteraka izay asainao atao. Raiko tsara indrindra mba tahion'ny fiangonana FPMA eto amin'ity tanàna Marsay ity Andriamanitra. Manan-karim-pahasoavana izy ireo, atsitsatra itombo fahasoavana eo anatrehanao Andriamanitra, na miara-panahy zany tompo na miara-piainana zany. Misaotranao manokana fa omenao tombon'izy reto hotahinany ny mpitandrina eto amin'izao fiangonana izao, ary hotahinany ny fafana manatanteraka hatramin'ny farany izao ezaka tompo amin'izao trano fivavahana izao. Hitany fiangonana tsiraray avy ianao, ny ankohona ny vady aman-janany, ny toy ny fiainany manontolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Samy tahin'Andriamanitra. Makasitraka Pasteur Jesosy Samuel dia manao ampitaoany amin'ny fianakaviana sy ny fiangonana any ny firaretsoa avy aminay aty ampitan-dranomasina aty. Makasitraka. Tonga amin'ny fotoana mamarana antsika izao vavaka fisaorana sy fangatana. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci de nous avoir réunis dans ce lieu aujourd'hui pour t'adorer et te glorifier. Merci de nous avoir permis d'entendre ta parole et de recevoir ton message. Donne-nous ton Saint-Esprit afin que ta parole reste vraiment dans notre cœur. Fortifie notre foi, aide-nous à nous reposer sur toi dans tout ce que nous entreprenons pour que ton nom soit glorifié. Nous prions pour notre Église, pour tous les responsables, pour tous les pasteurs et leurs familles, que tu les guides selon ta volonté. Bénis les projets à venir ainsi que tous les paroissiens et donne-nous des pasteurs à la FPMA. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui connaissent des problèmes et des difficultés. Seigneur, nous te demandons pour notre pays d'origine, Madagascar, une bénédiction particulière car tu vois la misère, la pauvreté et l'insécurité qui y règnent. Nous prions aussi pour la France. Donne ta sagesse aux dirigeants pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Nous terminons cette prière avec celle que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Eo am-pitsanganana nanaovantsika ny andimy voalohany amin'ny ray sy fitonjato. Satria izao no nyraikentan'ny fitiavana hoe ny tompo dia amonjy azy aho. Anandratra azy ho any amin'ny avo aho satria mahalala ny anarako izy. Raisy mitsotra ny tononona amin'ny anaran'ny tompo Jesosy Kristy tompontsika.
sy Andriamanitra raintsika izay efa tiatsika ka manome atsika fampionana mandrakizay sy fanantenana tsara amin'ny fahasoavana no ampionona ny fotsika sy ampahery atsika amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la consolation du Saint-Esprit soient et demeurent avec vous tous, avec nous tous, présents ou absents, visibles ou invisibles, en présentiel ou en distanciel, pour le temps et pour l'éternité. Amen. Bon dimanche à toutes et à tous, bravo.